fahamarinana manandratra ny firenena. Ry ava-malala ao amin'ny tompo dia mbola mampitomboina ao aminareo mandrakarivany ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra fitiavana ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, lay zoko malalanay. Misaotranao zahay ry Tompo Andriamanitra eo fa mbola velatra hampamonjena ary mbola afaka indray hibanjana ny teninao. Koa dia mamindrafo aminay mamelany helokay ny rahanao aniry Jesosy Kristy no anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary ny fanahy masina no iasa manan-kery eto amin'izao fandaharana izao hanendry ny lelan'ny mpanomponao, hametraka ny teny eo ambavako ry Tompo ary ny voninahitra dia ho anao ry zanaka fanahy masina irery any. Dia mitenena Jehova ao fa vonina iaino izahay. Amen. Ry ava-malala, ny tenin'Andriamanitra ho banjinitsika dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Salamo. Salamo fa 4:30 manomboka eo amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 2:20 farany izany. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny sasy teny fisaorana sy anatra nataon'izay efa nivonjena tamin'ny fahoriana nanjo azy. Dia tsy iza moa fa Davida mpanjaka lay nanoratra ny Salamo raha teo. Avy anaka miaino aho, ny fahatahorana an Jehova no ampianariko anareo. Na iza na izy ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa, dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Alavilo ny ratsy ka manaova soa, mitadiava fihavanana ka arao izany. Ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainany. Ny tavan'i Jehova tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikin'izay manana fomangorakoraka Jehova ary mamonjy zay torotoro fanahy. Maro ny fahoriany marina nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory azy. Ahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana ary ny mankahala ny olony marina ho eloina fa Jehova manavitra ny fanahy ny mpanompony ka tsy mba hisy ho eloina zay rehetra mialoka aminy. Amen. Ry havana, Davida mpanjaka moa no nambara teo fa nanoratra n'ity Salamo ity. Ary raha miresaka hoe olona marina, i Davida zany dia milaza olona matahotra an'Andriamanitra. Ary mazava ho azy zany fa ny ratsy fanahy kosa dia olona zay tsy mba manana tahotra an'io Jehova Andriamanitra io. Ary ny 2:20 dia fampianarana omeny Davida ny amin'ny atao hoe fahatahorana an Jehova Andriamanitra. Ka asehony fa ny olona matahotra an'Andriamanitra dia manalavitra ny ratsy, mitady fihavanana ary mahazo antoka ny fiarovanyio Jehova Andriamanitra io. Marina tokoa ry havana fa eo amin'ny 7 zay tsy mivakitsika teo moa dia voalaza fa ny anaran'ny Tompo, ny anjelin'i Jehova mitoby manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Zany hoe ny anjelin'Andriamanitra dia irany hamonjy hanavitra ny olona matahotra azy. Fa manomboka eto amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 farany dia tsy anjely fa Andriamanitra mihitsy izy no mirotsaka an-tsehatra mamonjy ny marina, izany hoe ny olona matahotra azy, ny olona mahafantatra sy rehetra lahatra fa na dia ao amin'ny loha sa mangina aza dia misy Andriamanitra mijery sy mahita azy. Ary rehefa manjaka eo amin'ny fiarahamonina ny tahotra an'Andriamanitra dia miteraka vokatra tsara izany ry havana. Fiainana milamina tony lavitry ny tapatapa sy ny korontana, lavitry ny fifandirana sy ny fifandrafina, lavitry ny fifanenjehana, eny mahatsapa fifaliana ny mpiarabelona, mahatsiaro miadana satria manjaka ny fandriam-pahalemana,
izany ry havana no fiarahamonina anjakany ny fatahorana an Jehova Andriamanitra. Eny ry hava-malala, raha mbola olombelona tahaka anao ihany no atahoranao, na samy olombelona no mifampatahotra, dia tsy maintsy isy mandrakariva ny tsy fahatomombanany ny fiainana. Isy mandrakariva ny fifampitsikerana, na eo anivon'ny ankonana zany, eo anivon'ny fianakaviana, eny eo anivon'ny fiangonana, any amin'ny toeram-piasana sy ny fiarahamonina. Fa rehefa Andriamanitra ilay namorona izao tontolo izao, ilay tsy manan-tsahala satria tsy misy toa azy, ilay izy hatray ka ho mandrakizay, ilay tsy mba manam-piandohanana fiafarana, ilay tsy mety diso, ilay tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy ety an-tany, ilay Andriamanitra fitiavana ary mizara fitiavana mahimaimpona, ilay mpamindra fosy be famindram-po, eny ilay Andriamanitra izay nanome an Jesosy Kristy zanany ho fato antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ary mbola hiverina hitsara ny velona sy ny maty, eny hitsara ny olona araka ny asany avy. Ry hava-malala, rehefa io Andriamanitra lehibe indrindra io, Dieu suprême, rehefa izy no inon'ny olona sy atahoran'ny olona, rehefa izy no atahorantsika, dia azo antoka fa iova tanteraka ny fisainantsika, iova ny fifandraisantsika samy olombelona, ary hanana fiantraikany faran'izay tsara izany tahotra an'Andriamanitra izany. Iova ny fiainana an-tany ary ho hafa mihitsy ny zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Eny ry havana, tsy miteniteny foana ny mpanoratra ny obolana sy ny salamo raha manambara fa ny fahatahorana an Jehova no fiandoham-pahendrena, ny fahatahorana an Jehova no voaloham-pahendrena. Rehefa nitahotra an'Andriamanitra tokoa mantsy ry havana ny mavesa-danja ao am-pon'ny olona, mibaiko ny ataony sy ny asa tanterahany, fa tsy hoe tahotra lalàna fotsiny ihany, tahotra mpitandro filaminana, na tahotra polisy sy zandary ka tsy dia hanao ratsy mba tsy andoavana lamandy na andoavana sazy na ahatonga ny tena higadra. Rehefa io tahotra an'Andriamanitra io ny mahazovana manapaka ao am-posy ao an-tsain'ny olona mpiarabelona, izany hoe fantany fa mbola ampahamoana izy ny amin'ny nataony tsirairay avy, dia azo antoka ry havana fa ho foana miandalana ny faharatsiana, ho resy tosika ny asa ratsy, hilavolefona mora foana Satana sy ny devoly forongony, ary tsisy lela na molotra hiteny fitaka intsony, hiteny lainga araka ny voasoratra eto vakitsika teo, tsy hisy platsaka ho fidina hanao kobaka ambava intsony hamitapitaka ny piraitan-drazana. Eny ry havana, ho tanteraka eo amin'ny firenena anjaka mitahotra an'Andriamanitra ny tenin'ny Davida eto amin'ity salamo fa 4:120. Ahoana hoy ny vakiny? Aharovo ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka. Ary tsy hoe izay fotsiny ihany fa tena hanao soa, ifanisy soa ary afaka hiavana mora foana, tsy fanambaka fa ifanampy, tsy ifankahala, tsy fampialina fa ifamonjy sy ifankatia ny mpiarabelona. Tsy ilaina akory ry hava-malala ny rafim-panjakana mavesatra be, hanendrena ohatra hoe mpikambana maro, andanimbola sy karama, hanao asa fampiavanana. Rehefa io tahotra an'Andriamanitra io no velabelarina, toriana, azavaina sy atao zay atakara ny piraitan-drazana azy, dia tena fanohitra afaka ampivoatra sy ampandroso ny fiarahamonina. Mazava ho azy fa tena mila ny asan'ny fanahy masina izany, ary ny asan'ny fanahy masina tsy mitaky vola be izany, na fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola, na mahazatra na afa-tsia. Azo ajoro tsara ho fitsipy-pifehezana, ho filamatra, mifehy ny fiarahamonina, ho lasa principe de vie, principe de bonne gouvernance, ny fahatahorana an Jehova. Ary averina indray fa ny fampiarana, ny fiainana izany tahotra an'Andriamanitra zany, dia ny Andriamanitra ny Baiboly tsy mitaky fandaniana izany ry havana, tsy mila vola be,
ary tsy mila kory ara hoe nandeha sekoly ambony na manana diplôma maro ny olona iray vao afaka tahotra an'Andriamanitra. Ary raha tsy manana fahatahorana an'Andriamanitra ny olona iray, raha ndaosy ny fahafatesana dia fahoriana, fijaliana mandrakizay tsy manam-pahataperana no miandry azy. Aiza moa izany? Any amin'ny selo mirehitra afo zay tsy mety maty ary voavoatra ho an'ny Lucifera, Satana, Belzeboba sy ny devoly forongony. Any no itoerana ivantanan'ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa raha tena miaina ny fahatahorana an'Andriamanitra ny olom-pirenena iray dia tsy karama be manosika azy hilatsaka ho fidina na hanaiky ho tendrena amin'ny toerana iray, fa ny fitiavana ny mpiray tanindrazana, izany hoe finiavana hanao soa ny hafa. Ny fanahy ny fanompona izany ny manosika ny olona manana fahatahorana an'Andriamanitra. Iasa ho an'ny fireneny fa tsy hoe fitadiavana tombontsoa manokana na karama be miavosa zay manavesatra ny fiainam-bahoaka zay miamahantra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra manana faniriana lalina mba hamela lova tsara, eny hamela ohatra sy tantara tsara ho an'ny taranaka, hanondrotra ny taranaka faramandimby tsy ankanavaka, fa nomeza ambony nahitra ilay Andriamanitra ray na hary izao tontolo izao. Andriamanitra ry havana dia mijery antsika, eny any ambony tsy taka-maso any izy no mitoetra. Kanefa voalaza ny ten'Andriamanitra fa mandinika ny fo, mamantatra ny vo, koa rehefa hitany fa matahotra azy, izany hoe tena tia azy, manaja azy, manompo azy, ary izy rery ihany, ny olona iray dia maninona izy? Na ny fiarahamonina, ny firenena, mihetsika izy, mirotsaka antsehatra, mandray antanana ny zavatra rehetra araka ny efa nivakitsika eto amin'ity Salamo fa 4:telopolo ity, ary dia veritsika vakina vetivety ny andininy vitsivitsy. Ny masony Jehovah hozy izy, mitsinjo ny marina, ny sofiny miaino ny fitarainany. 7:20 mitaraina ny marina, olona matahotra an'Andriamanitra, ary miaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. 7:20 maro ny fahoriany marina, nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra zany. 2:20 Jehovah manavitra ny fanahin'ny mpanompony, olona matahotra azy io, ka tsy mba hisy hoeloina zay rehetra mialoka aminy. Amen dia amen zany reva malala ao amin'ny tompo. Zany hoe ny fahatahoran'ny olom-pirenena, ny fahatahoran'ny firenena tsirairay io Andriamanitra ny Baiboly io, raha izay fotsiny ihany aza manapaka ny firenena maneran-tany, dia anisany vahaolana matanjaka, ampilamina izao tontolo izao, ampitsahatra zay mety ho fifandirana korontana, hamerina ny fandriam-pahalemana ny fahatahorana an'io Andriamanitra ny Baiboly io. Ry havana, ny fizarana ny filazantsara n'ilay efa nitsangana, ilay efa nandresy ny fahafatesana ary velona mandrakizay dia Jesosy Kristy, ny fanaparitahana ny vaovao mahafaly mahakasika ny fitiavan'Andriamanitra dia fampielezana indrindra ihany koa hitahotra an'Andriamanitra tokana velona sy mahery io. Raha misy olona ry havana milaza fa efa nandray ny filazantsara izy, zany hoe efa kristianina, milaza fa efa niovao kristianina, efa lasa mpianatry ny tompo, mpanaradian'i Kristy, kanefa tsy hita eo amin'ny fiainan'izany olona izany fatahorana an' Jehovah Andriamanitra, dia olona mamita tena izy, mamitaka ny hafa ihany koa ary ny marina tsy ao aminy. Inona ary no azony olona atao raha mbola velona izy ka maniry hanana fahatahorana an'Andriamanitra? Tsotra dia tsotra ry havana, mibebaka ny amin'ny lasa zay ny ainana tao anatin'ny aizina, ny ainana tao anatin'ny fanao sy fomba ratsy samihafa, tao anatin'ny inona ihany koa tsy fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ny aina lavitra an'Andriamanitra, dia ny Andriamanitra ny Baiboly izany, Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ilay tompony tompo, ilay mpamonjy, ilay mpanjakany mpanjaka. Ry hava-malala mampalahelo ary malasa fisainana fa tena miendanja io fahatahorana an'Andriamanitra io amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Azo ambara mihitsy aza fa
miavitsy dia vitsy a nisan'ny olona azo itokisana azo ametrana fitokisana zany hoe ny olona tena miaina ao anaty fahatahorana an'Andriamanitra ary tsy atao magaga nefa zany satria fa mampiomana mampitandrina ny am'izany fiemorana ara-panahy amin'ny vanim-potoana faran'izany a ny soratra masina hitantsika zany ohatra amin'ny teny soratan'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy ny amin'io fiemorana io ny amin'ny vanim-potoana farany hoy izy ary zany moa dia anisan'ny pirofo ara-panahy fa antomotra fiafaran'ny zavatra rehetra ao amin'ny Timoty 2:7 manomboka amin'ny 9 no ahitantsika an'izany tamin'ny androny koa aza moa Jeremia mpaminany efa nilaza mihitsy ry hava-malala ao amin'ny 7:12 eo amin'ny 5 fa amin'ny anaran'ny tompo voaozina ozy zay olona matoky olona ka manao nofo sandriny ary de toy izany hoe ny olona voaozina izay matoky miala Jehova ny fony ny faminaniny Jeremia tsy midika tsy akory fa hoe pisoloky avokoa ny olombelona raha izany mantsy dia tsisy olona na de ray aza handova ny fiainana mandrakizay fa de overy any amin'ny elo avokoa ny olona rehetra velona am'izao ohatra hoe taona 20 zao izay manodidina raha tsy diso ny fitadiko any amin'ny 8 miliara anoany fampitandremana antsika ny faminanina ao amin'ny bokin'ny Jeremia voaozina ny olona manahoana matoky ny olona miala amin'ny Jehova ny fony zany hoe mampitandrina antsika ny mpaminany Jehova mba tsy hametraka fitokisana amin'ny olona zay efa tsy ao amin'Andriamanitra intsony fa lasa nametraka fitokisana amin'ny olona tahaka azy ihany raha rano ny tenin'Andriamanitra matoky olona efa niala tamin'Andriamanitra zany hoe efa niemitra ara-panahy tsy mahafantatra intsony ny heritry ny fahefan'Andriamanitra tsy matahotra an'Andriamanitra intsony Andriamanitra moa zay tena afaka miaro loharanym-pitahina afaka manome antsika izay ilaintsika rehetra eto amin'ity tany fandalovana ity eny ry havana tadidinao angamba fa ny olona dia nofa mandra ary mety ho lavo mety ho latsaka ao anaty fakapanahy tahaka ny Davida ne ry hava-malala Davida mpanjaka tena natahotra an'Andriamanitra saingy tsy ampy fiambenana anika tafalatsaka tao anatin'ny fakapanahy ny fijangajangana ary dia fahotana moa izany niteraka fahavoazany makadiry ho an'ny zanany sy ny taranany izany nataony Davida izany soa fa olon'Andriamanitra ny mpanjaka Davida ary dia nahay ny fona izy ny fona tamin'ny fony ny sainy ny fanany ny heriny rehetra ary dia nanoratra mihitsy ny salamo 150 izay mirakitra izany fibebana sy fona nataony izany ry havana tao amin'izao salamo fa 4:30 zao ary isika handiny tena na efa olona miaina ao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra na tsy dia ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba ary ilay naneho ny fisiny tamin'ny alalany zanan'lay tokana dia Jesosy Kristy nylay nilaza fa izavo sy ny ray ozy izy de iray ihany ary raha nahita ianareo ozy izy tamin'ny mpianany de ho nahita ny raiko ihany koa ao amin'ny filazantsara ny soratan'i Jaona 4:12 moa izy manambara izany ry havana raha tsy eo amin'ny Jesosy ny olona iray raha tsy manana ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy raha tsy manaiky hibebaka ho dioviny raha nalatsaky ny tompo teo amin'ny azo-pijaliana dia tsy anana na oviana izany fahatahorana an'Andriamanitra izany koa raha tsy mbola nibebaka ianao ry havana aza mangatakandro fa mibeba dieny mbola velatra mpamonjena ekeo fa mpanota ianao nandovaota tamin'ny Adama sy Eva ary aoka ianao ho vonona hiala amin'ny ratsy fanao sy ny fahazarany ratsy rehetra izay mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra eny ry havana meteza mitadiava ho lasa olom-baovao ao amin'ny Jesosy Kristy ary raha tsy fantatra ao ny tokony atao dia mivavà angatao anatin'ny vavaka angatao voalohany ninona ny fanahy masina hitarika anao ary hanome anao izany fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo izany fa raha tsy izany dia tsy afaka andovan'ny lanitra ianao ary aza misalasala fa mino fa
mamaly vavaka anao ny tompo aza mba ho isan'izay tsy mino fa mino dia ho tsapanao fa iova ny fiainanao mety ho aingana mety miandalana fa ho hitanao ny mahasamihafa ny fiainanao teo aloha tany aloha zany sy ny fiainanao manomboka amin'ny fotoana ibebahanao sy ialanao amin'ny ratsy fanao ary ianao zay fa olona ao amin'ny Kristy kosa ka fantatrao fa efa miaina ao anatin'ny tahotra an Jehovahandriamanitra ianao dia miambena aza mihevitra fa hoe efa mijoro tsara tsy efa ka hoe tsy ho lavo miambena mitandrema aza manao antsirambina fa ny devoly fahavalo dia mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady zay arapany ary tena mandrovo tsisa tana sy ny firongony fa satria kely sisa ny androny koa miambena toero ny devoly dia handositra anao izy ny tenin'Andriamanitra miareta toro tsy mivavaha hoy ny tompo mba tsy idirantsika amin'ny fakam-panahy nambarany koa fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka ary tadio koa ny teny nataony apôstôly hoe mivavaka aza mitsahatra mahareta amin'ny fivavahana eny ry havana aoka ho feno vavaka isika olombavaka amin'izao vanim-potoana apokaliptika izao atao anatin'izao vanim-potoana ahitana ny fanambarana samihafa zay samy milaza fa efa miantomotra ny fiafarany ny zavatra rehetra aoka ho feno vavaka ao anatin'izao fiatrehantsika ny aretina samihafa indrindra ity Covid-19 ity rehefa niova fo sy fisainana efa olo-pirenena nateraka indray efa miaina ao anatin'ny tahotra an'Andriamanitra ianao dia mitsangana miandry anao ny firenena ary na inona anara-piangonana misy anao fantary fa mitaona antsika Andriamanitra haninona mitaona antsika Jesosy Kristy tsy fanilika fa ifandray tanana hiray fo iray saina ifampivavaka ifankatia hiavana eny hanangana manda fiarovana ny fiainana ny fiainam-panahy ny aintsika ary ny ankonana ihany koa ny ainy ny firenena ny fiainan'ny firenena mitaona antsika ny tompo samiazakazaka hamonto filazantsara ity Madagasikara malala antsika ity ry havana ary rano marina dia tsy ny tanindrazantsika fotsiny ihany tsy ny ankonana na ny fianakaviana fotsiny fa izao tontolo izao no anyrano tompo antsika araka ny teny nataony ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko 1:15 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo hoy Jesosy Kristy ary dia ho vavolombeloko manomboka eo Jerosalema manerana ny Jody Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany ry havana tsy misy tian'Andriamanitra ho very na dia olona iray aza koa ala ho hery ava malala mba ho tonga amin'ny fibebahana marina ny olona rehetra ary aza donoina ny teny nataon'ny tompo tamin'ny apôstôly Petera hoe rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao isaorantsika n'Andriamanitra fa tena mitobaka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny haino manjery maro manara-penitra amin'ny alalan'ny réseaux sociaux sy ny sisa mitobaka ny tenin'Andriamanitra manondraka ny tanindrazantsika rehefa malala enganie zany afatra ny men'Andriamanitra ho antsika zany ho tafalatsaka tsara ao ampontsika ampitoetratsika amin'ny finoana velona sy mahery mandra-piveryn'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra dia atolotsika ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra zay fazy hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrak'izay ho amintsika rehetra ny fiadanany Jesosy Kristy tompo amen hivavaka isika ry tompo Andriamanitra eo mankasitraka anao izahay no ny amin'ny afatrao satria ataonao miavaka tsara tokoa ny marina sy ny meloka ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy ny manompo sy ny tsy manompo ry Andriamanitra rainay tsara indrindra engane izahay ry tompo mba haritra tokoa amin'ny fandehanana mitory ny filazantsaranao ary iray fo iray saina hitambatra satria zany tompo no tsy laitra n'ilay ratsy
zay tsy mikendry afa-tsy nitondra ny olona ny firenena any amin'ny lavaky ny helo koa dia matoky anao izahay ry tompo ary mandra-piverina eny amin'ny rano lanitra dia hifankaty izahay ary hotazany jentilesaka hiteny izy fa andeha anaraka anay ihany koa satria hitany fa momba anay ianao ry Jehova Andriamanitra eo voninahitra ho anao rery any amin'ny anaran'i Jesoa Kristy no ivavahanay amen. Ry havana tapitra ny fandaharantsika ka dia manao velomana hotahin'ny tompo dia amin'ny heriny indray mandra-piaona indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena.